Malagasy anetsy ny misehatra amin'ny tontolon'ny fizahantany no ahina MPIASA manomboka ity volana Jona ity. Voakasika ao anatin'izany ireo mpiasa na trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoana, orinasa mpikarakara fivahinianana, fitaterana, mpitaridia sy ny maro hafa. Matantoka avokoa ireo misehatra eo amin'ny fizahantany amin'izao noho ny Covid-19. Roa volana izao no tsy nisy asa intsony. Mikatona avokoa ny fitaterana atao anatiny, tsy mbola misokatra amin'ny any ivelany isika eto Madagasikara. Mitoa anefa ny fandoavana ireo rehetra ho an'ny fanjakana, voatery mampiato ny mpiasa ireo tompona orinasa noho izany. Ny taona 2024 M26 tapitrisa ariary no hetra nalohan'ny orinasa mpisehatra mandina ny fizahantany raha ny fantatra. Ho an'ity taona 24 ity, 20 tapitrisa ariary no alohan'ny ireo orinasa, dia nirisany KNAPS sy ny OST izany, ankoatra ireo hetra hafa tokony aloha. Raha iverenana nefa ny kabarin'ny filoha Talata teo, zara raha voaresaka ny makasika ny fanarenana ny toe-karena toy ny tontolon'ny fizahantany. Atao variana maly ny resaka rova ary ninitsy nahita izay tokony ho tena laharam-pahamehana ao anatin'ny aretina ny filoha.